Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'izao fotoana izao insha Allah tabaraka wa taala dia hitondra fanazavana fohifohy mahakasika ny lalàna ny fifehezana anatin'ny volana Ramadan. Rahantsika rehetra mahafantatra fa ny fanompoana atao anatin'ny finoana Islam dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ary manaraka ny fomba izay nampianarin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam azy. De fantatratsika fa ray amin'ireo fepetra ahatonga any Allahu subhanahu wa ta'ala haneky ny fanompoana izay ataontsika ny fanatanterahana azy amin'ny fomba nampianarin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam azy. Ka nohon' izany indrindra rariny tsy hisy ny loatra raha ny fifehezana izay fanompoana lehibe atao anatin'ny finoana Islam izay mandalo amintsika indray mandeha atao anatin'ny taona anankiray raha ho tanterahintsika araka ny fomba mety amin'ny fanatanterahana azy. Fantatratsika fa tafiditra anatin'ny volana Ramadan ny mpino Islamo raha mipetraka ny ray amin'ny zavatra anankiroa. Ny ray voalohany amin'izany dia ny fahitana ny tsinam-bolana amin'ny volana Ramadan, zany hoe tapitra ny volana Sha'ban, de rehefa hariva iny zany de mahita le tsinam-bolana antsika zany de tafiditra anatin'ny volana Ramadan atsika amin'izay fotoana izay. Araka ny tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny surati Al-Baqarah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Zany hoe zay tojo ny volana aminareo zany ny volana Ramadan zany tena holazaina eo dia falyasumhu, aoka izy hanatanteraka ny fifehezana. Ny faharoa kosa dia raha ohatra ka tsy nahita ny volana zany atsika dia mameno ny isan'ny volana Sha'ban ho 30 andro. Araka ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawman. Zany hoe mifeheza ianareo hozy rehefa mahita azy, zany hoe ny tsinam-bolana zany amin'ny volana Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, ary tapahanareo ihany koa ny fifehezana zany rehefa mahita azy, zany hoe le tsinam-bolana amin'ny volana Shawwal. Fa in ghumma alaikum, raha ohatra ka sendra takona na hoe misy rahona zany manarona ny fahitana an'izany volana izany de ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawman, fenoy 30 andro ny volana Sha'ban. Tahaka izany koa fenoana 30 andro zany ny volana Ramadan raha any amin'ny famaranana raha sendra ka tsy nahita ny tsinam-bolana Shawwal. Zava hoazy araka izany fanazavana izany fa rehefa mipetraka ny ray amin'io zavatra anankiroa io dia tafiditra anatin'ny volana Ramadan ny vahoaka mpino Islamo maneran-tany. Raha ho resahana manokana moa ny zavatra mitranga eto amintsika a Madagasikara araka ny hitatsika isan-taona zany dia mahakasika ny fahitam-bolana. Ny fahitam-bolana zany dia samy manana ny filazany zany ireo manam-pahaizana ary samy mety daholo ny filazan'izy ireo. Misy milaza zany fa hoe tsy maintsy mahita volana ny ao anatin'ny firenena anankiray. Misy amin'ireo manam-pahaiza koa milaza fa hoe rehefa misy ny firenena islamika nahita volana dia afaka mifehy ny any amin'ny firenena hafa. Izay mahatonga antsika eto Madagasikara zany hitatsika fa misy ny manaraka ny fahitana ny volana any Arabie Saoudite, de misy ihany koa ny mifehy miandry ny fahitam-bolana eto an-toerana. Ka izany rehetrarehetra izany dia samy mety avokoa ary ny tsirairay samby manatanteraka ny zavatra izay hitany fa mety aminy, tant que tsika zany eto Madagasikara mbola tsy niombon-kevitra zany amin'ny fahitana amin'ny fanombohana ny fifehezana miaraka. Raha ohatra kosa ao anatin'ny firenena anankiray efa niombon-kevitra ny vahoaka mpino Islamo rehetra zany amin'ny fahitam-bolana eto Madagasikara vao afaka manomboka ny fifehezana na mijery ny volana any amin'ny firenenen-kafa, raha niombon-kevitra araka izany ny vahoaka rehetra dia amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy manomboka ny fifehezana amin'ny fotoana anankiray ary mamarana ny fifehezana amin'ny fotoana anankiray ny vahoaka mpino Islamo rehetra amin'iny toerana iny. Aorian'izany rahalahy ranabavy azaina anatin'ny finoana al-Islam,
hiditra indray amin'ny famaritana ny atao hoe fifehezana. Ny fifehezana dia raha arabaky teny dia antsoina hoe al-imsak. Imsak zany de hoe fitazomanao tena zany hoe tsy hanao zavatra anankiray. Raha amin'ny famaritana fomba islamika kosa izy de hoe al-imsak an at-ta'am wa sharab wal jima wa jami' al-muftirat min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Zany hoe ny fitazomanao tena zany, tsy hihinana, tsy hisotro, tsy hanao firaisana, ary fitazomanao ny tenanao tsy hanao ireo zavatra rehetra izay mety hanimba ny fifehezana, manomboka ny mangeran-drasy maraina ka mandrapahafiletika ny masoandro, miaraka amin'ny finiavana hanompo ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Ampidirina anatin'ny famaritana io hoe le zavatra hafa rehetra izay manimba ny fifehezana, satria ny manimba le fifehezana dia tsy ny fihinanana na fisotroana na ny fanaovana firaisana ara-nofo irery ihany, fa mbola misy fanampina zavatra ihany koa fanazavana zay mety manimba ny fifehezana ankoatra ireo zavatra voalaza anankitelo ao anatin'ireo famaritana ireo. De mbola tafiditra anatin'ny famaritana ihany koa hoe bi niyyati at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Zany hoe tsy maintsy mipetraka zany le finiavana hanompo ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Tsy fantatra atsika tsara ny anjara toerana misy an'izany nia na izany fikasana izany amin'ny fanompoana ny Allahu subhanahu wa ta'ala, satria io ray amin'ny condition na ny fepetra ahatonga ny fanompoana antsika ho raisin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Ny nia na ny fikasana ihany koa no mampiavaka ny fomba mahazatra izay ataotsika amin'ny fiainantsika sy ny fanompoana ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Lavi saraintsaina zany fa misy olona anankiray mety tsy nihinana, tsy nisotro, tsy nanao ireo zavatra rehetra mety manimba andreo fifehezana reo izy manomboka ny mangeran-drasy maraina mandrapahaletika ny masoandro, kanefa tsy nipetraka izany finiavana izany dia tsy azo lazaina hoe nifehy izy am'izay fotoana zay, fa tsy maintsy mipetraka lay finiavana zany an-nia. Izany nia zany nian'ny fifehezana dia tsy maintsy manomboka amin'ny alina, amin'ny volana Ramadany ny fanaovana ny fifehezana. Zay mahatonga le nia zany amin'ny fifehezana amin'ny volana Ramadany miavaka amin'ny finiavana amin'ny fifehezana sunna, satria ny fifehezana sunna dia azontsika atao ny manao le nia na de efa tafiditra anatin'ny atoandro aza itsika. Ka mba hahatonga ny fifehezantsika zany ho ara-dalàna de tsy maintsy mipetraka ny finiavana noho ny antony Allahu subhanahu wa ta'ala no anaovantsika an'izany fanompoana izany. Zay sy zay ngamba ny tapany voalohany hoentindrasako ny fanazavana eto, zay mbola ho arahana fanazavana eo ihany koa ny tohon'izany famelabelarana izany mahakasika ny lalàna mifehy ny fifehezana mandritra ny volana Ramadany. Wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.